Matio toko faharoapolo. Fanoarana ny amin'ny mpiasa tao an-tanimboaloboka. Matio toko faharoapolo, andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denari isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy, dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy taminy, mandehanako ianareo hankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay ankeviny marina dia homeko anareo. Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy, ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora faha-iraika ambin'ny folo, dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetreo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy ralehilahy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka. Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, antsoy ny mpiasa, ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo taoriana, ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nikaramaina tamin'ny ora faha-iraika ambin'ny folo, dia nahazo denaria misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena hahazo mihoatra izy. Kanjo samy denaria misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo zany izy, dia nimonmonina tamin'ny tompo-trano ka nanao hoe, ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay, izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho. Tsy efa denaria va no ny fanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho. Ratsy va ny masonao satria tsara aho. Dia toy izany ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany. Jesosy nilaza fanondrony ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Matio toko faharoapolo, andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerosalema, dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy, ka niteny taminy teny an-dalana hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, dia ho eloy no faty izy, ka hatolony amin'ny jentilisa, mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny sy ho omboany amin'ny hazo fijaliana. Ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangany indray izy. Ny navalin'i Kristy ny fangatahany reniny zanaky Zebedio. Matio toko faharoapolo, andininy faharoapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary tamin'izany dia nanatona an' Jesosy ny reniny zanaky Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy ravehivavy taminy, mandidia mba hipetrahany ireto zanak'ireo lahy ireto, ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy ireo lahy taminy, haina ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny petraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia, dia tsy ahy ny hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena.
Ary noho nandray izany izy folo-lahy dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinany jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra, fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Jesosy nampahiratra jambaroalahy tao akaikin'ny Jeriko. Matio 20:7-20. Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an' Jesosy. Ary indreo nisy jambaroalahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho nireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida ô. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida ô. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy, Tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia onena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an' Jesosy.